Jesosy daholo izay vao tonga. Jesosy laza. Laza mpanatrika mavitrika. Mahafinaritra mihitsy izany. Étude biblique ny ataontsika androany ao amin'ny jauna toko voalohany 35 hatrany amin'ny 51. Tonga soa daholo izay ato na amin'ny replay ianao na mijery live ianao dia tonga soa. Fa i Jesosy daholo dia manonona ny fiadanana ao anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Raha efa eto ianao dia manomana omano ny fonao satria misy zavatra tian Jesosy tenenina amintsika tsirairay avy eto. Tiany tenenina aminay sy Jaona, tiany tenenina aminareo izay manatrika ny live na amin'ny TikTok na amin'ny Facebook dia na izay ao amin'ny replay rehetrarehetra ihany koa. Dia mila manana an'izay état d'esprit izay tsika hoe vonona handray zavatra fa rehefa tsy miomana tsiny tsika dia indraindray mety mi-passer à côté an'ilay zavatra tian Jesosy tenenina. Raha ohatra ianao te hi-participe dia afaka tonga dia maka départ raha ohatra ka te afaka tonga dia mamaky an'ilay jauna toko voalohany 35 hatrany amin'ny 51. Dia alefa eo amin'ny commentaire eo ihany hoe inona ny zavatra voarahinao anatin'io teny io. Andraso hoe mifidy sasany aloha dia vita vavaka izany e. Rehefa azon'izay ny commentaire anao avy eo. Andray kely tsika fa mifidy sasany no tena manomboka. Ino moa zavatra nitendrentsika tamin'ny heriny? Ilay toko voalohany ilay resaka hoe identité. Dia hoe mila manao an'izay zavatra sain'Andriamanitra ataonao fotsiny ianao fa tsy mieritreritra be, tsy mifantoka loatra amin'ilay titre. Ina mampiomehy anao. Resaka noteneniko teo. Tonga dia manararaotra koa izay mizara ny thème-ntsika amin'ny rapitso. Live-ntsika moa izany lasa mifidy sasany daholo na sabotsy na amin'ny alahady. Dia ny thème-ntsika rapitso hoe ny tahotra manakana antsika tsy handroso, izany hoe misy karazana tahotra izany mahatonga antsika tsy afaka tena hoe se développer ao anatin'ny fiainana. Dia izay no resahana rapitso. Tongava fa misy zavatra tian Jesosy tenenina anao amin'io. Izany teneniko izany teo fa valida ho an'ny rapitso ihany koa izany izay. Raha misy problème live dia teneno anay eo ihany amin'ny commentaire na ny any amin'ny TikTok na ny any amin'ny Facebook. Bon, hanomboka amin'izay angamba tsika? Ie, efa mifidy sasany izao. Raha nivavaka aloha no an'ny hanambohana an'ity étude biblique ity. Zaho sy misaotra anao izay Jesosy satria mbola hoentinao indray eto amin'ity toerana ity, eto amin'ity live ity amin'izao fotoana izao dia mankasitraka Jesosy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Marina Jesosy hoe misy zavatra mbola tsy takatra ny sainay, mbola tsy fantatray hoe inona ny antony. Fa androany izay Jesosy tena te hisaotra fotsiny satria ianao mahay ny zavatra rehetrarehetra. Sous contrôle anao ny zavatra rehetrarehetra dia misy antony matoa ataonao mandalo zavatra mety hoe sarotra izay. Dia mivavaka Jesosy mba tena hoe ianao indray ny se révéler androany hangataka ny fahazavan-tsaina izay fanahy fahendrena mba tena hoe hanazava ny sainay. Eo anay Jesosy ilay fahendrena ahafahanay Jesosy tena hoe mi-décoder ny zavatra rehetrarehetra tianao hambara indray ao anatin'ity teny ity. Dia mivavaka Jesosy ho an'ny olona tsirairay avy izay tonga eto amin'ity live ity mba tena hoe ianao koa Jesosy nikasika ny tsirairay avy anatin'izao étude biblique izao. Dia hitondra fanovana Jesosy ao anatin'ny fiainan'ny tsirairay avy izao étude biblique izao. Mba tena hoe hi-renouveler ny intelligence anay indray ianao dia hampiova ny fomba fisainanay, hampiova ny fomba fijerinay Jesosy par rapport amin'ny identité anay hoe ohatran'ny ahoana tokoa izay Jesosy ao aminao. Dia misaotra anao izay Jesosy hoe amen. Amen. Jauna toko voalohany 35 à 51 izany hoe hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'i Jesosy
No ny ampitson'iny indray dia nijanona Jaona sy ny mpianandreo lahy ary nijery an' Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe indro zanak'ondrin'Andriamanitra ary ireo mpianatra roa lahy ireo rehefa nandray azy ny teny dia nanaraka an' Jesosy ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe inona no tadiavinareo ary hoy izy roa lahy taminy raby izay atao hoe Rahadiky mpampianatra ô aiza ianao no mitoetra hoy izy taminy avy fa ho hitanareo ka dia nandeha izy ka nahita izay ny toerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany ary efa tokony ora 10 tamin'izay. Andrea rahalahin'i Simona Petera no anankiray tamin'izy roa lahy izay nandray ny tenin'i Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahita an'i Simona rahalahiny aloha dia hoy izy taminy efa nahita ny Mesia izahay izay atao hoe Rahadika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy ary noho nijery azy Jesosy dia hoy izy ianao Simona zanak'i Jaona, ianao atao hoe Kefasy izay atao hoe Rahadika Petera na hoe vato. No ny ampitso dia te hiala ho any Galili Jesosy ary nahita an'i Filipo izy ka nanao taminy hoe manaraha ary Filipo dia avy any Betsaida tanànan'i Andrea sy Petera. Filipo kosa nahita an'i Natanaela ka nanao taminy hoe efa hitanay ilay nisoratan Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy momba misy zava-tsoa va avy any Nazareta dia hoy Filipo taminy andeha izaho. Jesosy nahita an'i Natanaela avy manantona azy dia nilaza azy hoe indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Hoy Natanaela taminy ahoana no ahafantaranao ahy dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe fony tsy mbola niantso anao Filipo dia hitako teo ambany aviavy ianao. Dia namaly Natanaela ka nanao hoe raby ô ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe moa nolazako taminao va fa hitako teo ambany aviavy ianao no hinonao ahita zavatra lehibe noho izany ianao. Ary koa izy taminy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Amen. Ity ny zavatra novaina kely izany ilay fomba fiasanay satria mbola lasa misy silence radio be rehefa ilay tena maka fotoana hoe mbola mandinika kely izay dia finalement izany tonga dia naka départ kely ihany izay hoe nandinika mialoha izay zavatra hoe henonay hoe tenenin Jesosy anatin'ilay zavatra ohatran'ny hoe voarainay izany anatin'ilay teny dia tsy haiko hoe tonga dia atomboko hoe sa atomboko. Tombohy raha ohatra. Ny zavatra anankiray voalohany aloha izany voaraiko en fait izany tamin'ny juste avy vita live tamin'ny sabotsy nandinika an'ity dia nandray naoty tato ilay andininy 36 angambany io non 37 ilay hoe rehefa avy niteny izany Jaona hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra dia ilay mpianatra anankiroa lahy tonga dia vao naheno an'izay dia nanaraka an'i Jesosy dia ohatran'ny hoe ny zavatra voaraiko fotsiny tanatin'ilay izy izany eo amin'ilay point de vue an'i Jaona mpanao batisa hoe ianao izany mpianatra ao izany ireo dia rehefa ianao izany manao an'ilay zavatra asain'Andriamanitra ataonao hoe miproclamer an'i Jesosy izy izany hoe io zanak'ondrin'Andriamanitra dia rehefa nanao an'izay izy dia lasa an'i Jesosy ilay mpianatra lasa mpianatra Jesosy izany rehetra lasa nanaraka an'i Jesosy dia ohatran'ny hoe izay fotsiny voaraiko tanatin'ilay izy hoe rehefa manao zavatra ianao rehefa mankatoa an'Andriamanitra ianao manao zavatra izay asain'Andriamanitra ataonao dia tsy maintsy misy zavatra esorina aminao. Misy zavatra mety hoe naka fotoana mihitsy ianao nibâtir an'ilay izy, niconstruire an'ilay izy, mety hoe nandany aina ianao, nandany fotoana ianao ohatran'ny hoe ni-investir tanatin'iny zavatra iny dia nefany rehefa hoe mideside ianao hoe miditra lalina kokoa amin'ny fanarana an'Andriamanitra, mankatoa an'Andriamanitra kokoa dia tsy maintsy misy foana iny zavatra iny hoe misy partie aminao esorina aminao dia mampiomehy tamin'ilay izy izany tamin'ny namaky an'ilay izy tamin'ny sabotsy ozy hoe tena wow révélation dia tamin'ity herinandro ity ilay izy no tena niainako amin'izay hoe ny zavatra noesorin'i Jesosy taminahy izany tamin'ity herinandro ity ohatran'ny hoe tsy tena hoe niesoriny ahoana moa izany fa henoko mihitsy izany ilay hoe mietire anao izy ohatran'ilay muscle ilay hoe rehefa mikotrana ianao dia etirena ilay muscle hoe hitombo dia henoko mihitsy ilay hoe marary ilay izy hoe misy zavatra miha-maty izany any anatinao dia izay ny anankiray ny zavatra voarayako.
Ny anahy indray par rapport am'le mpianatra roa lahy indray hitako voaraiko amin'io partie io hoe le facilité an'ny zalahy zany anatin'le izy hoe niala tamin'ny jaunina mpanao batisa de mifindra tany am' Jesosy. Indraindray manko tsika en tant que olombelona de ohatran'ny hoe mitady stabilité foana anatin'ny fiainana hoe ty zavatra ty efa nahafinaritra teo aloha teo a de mahafinaritra raha mijanona amin'iny zavatra nahafinaritra iny foana. Fa nefany eto zany tanatin'le situation ohatran'ny hoe mora tamin'ny zalahy zany ohatran'ny nisohitra tam'le izy hoe teo aloha teo a nampianarin'i Jaona mpanao batisa de tonga de mivadika nisohitra hoe nankany amin'ny Jesosy zany. Hitako hoe tsy haiko hoe te hitondra-bavaka an'izay zavatra zay satria hitako hoe zavatra somary sarotra le izy ho antsika le hoe rehefa antsoin'Andriamanitra zany hoe hiova saison ianao a, tsy haiko hoe hiova asa na hoe misy zavatra miova zany anatin'ny fiainanao de indraindray le izy sarotra satria efa nisy stabilité, efa nisy zavatra efa ohatran'ny hoe posé zany ianao tam'le saison teo aloha de sarosarotra le miova de te hivavaka ho antsika tsirairay avy anatin'le izy hoe mba hanana an'izay facilité zay hoe rehefa miteny Andriamanitra hoe aty indray zao ny lalana, aty indray zao no tokony andehananao a de manaraka an'izay zany de mba tsy hanana an'le hoe mifikitra be am'le zavatra teo aloha fa tonga de hanana facilité zany am'le hoe hay aty indray de manaraka. Ohatry hoe te hanao an'zay zany hoe aleo tonga de hoentina-bavaka vetivety zay zavatra zay a satria indraindray tsika rehefa le any afara vao vavaka de misy latsaka, misy adino le lesona any. Tahiany Jesosy a tsy haiko mamaky ny anaranao. Oke vavaka tsika arany a. Sotranao zany am'zany teny zany Jesosy a zay efa omenao anay sahady a. Afaka hoe ho anay tsirairay avy zay manatrika eto a. Omeo anay le fo a hoe na inona zavatra zay takinao aminay hoe esorina aminay rehefa hoe mihamankato aminao a de mba hoe ho avotsitray le izy. Tsy ino ty se voiler la face zay hoe raha hoe mankato de hoe ohatran'ny hoe milamina foana ny fiainana fa misy zavatra marary anatin'le izy, misy zavatra esorina aminay a de mba tena ho vonona zay hanana an'le fo zay hoe ho vonona am'zany zavatra zany. Afaka ihany koa zay Jesosy hoe mba hanana an'le toe-pon'izy roalahy mpianatra Jaona tanatin'le izy a hoe rehefa nahita hoe ato indray zany zao ny zavatra hoe ohatran'ny hoe tsaratsara kokoa hoe tarihan'Andriamanitra de vonona hoe handao an'le teo aloha tsy fikifikitra be hoe fa io zany no ohatran'ny hoe io zany zavatra voalohany hitako teo fa hoe rehefa mahita fotsiny hoe ato indray zany zavatra vaovao hitondran'ny Tompo a de na inona hoe ajustement vaovao mila atao a, fianarana vaovao mila atao a de mba tena hanana an'izay zay Jesosy hoe hanaraka anao fotsiny. Misaotra Tompo, amen. Jesosy a vavaka zay zao mba tena hoe hanana an'le finoana zay Jesosy a hoe matoa zay esorinao amina toerana anankiray a de misy zavatra tsaratsara kokoa zay omaninao anay de mivavaka tena hoe hanana an'zany finoana zany zay tsirairay avy a mba ahafahanay Jesosy hoe hanana facilité Jesosy zay a hamotsitra an'le zavatra teo aloha de hifindra any am'le zavatra vaovao zay nomaninao. Vavaka Jesosy mba tena hoe n'inona Jesosy mety hoe tahotra manakana anay tsy handeha any am'izay zavatra nomaninao a de aoka Jesosy tena hoe hiala tanteraka aty anatinay zany de misaotra anao zay Jesosy eo, amen. Azafady, amen. Ny zavatra anankiroa moa zany manaraka voarayako tanatin'le izy le interaction Jesosy le mpianatra hoe rehefa nanaraka ry zareo de nanontany Jesosy hoe inona no tadiavinareo de ty moa zany lesona efa nampianarina anay efa ela moa zany tam'izany hoe Jesosy hozy izy matetika manao an'izay hoe mila tiany le spesifienao le zavatra tadiavinao zany e. Indraindray tsika manaraka an' Jesosy fotsiny ohatran'ny hoe satria zay zany le tokony atao na satria ohatran'ny hoe en gros zany hoe tsapatsapanao zany hoe mety zany le izy na zay daholo ny ataon'ny olona na inona na tsy fantatro zay motivation-nao personnel fa ohatran'ny hoe androany zany a tsapako hoe important le hoe manana an'izay mi-questionner ohatran'izay hoe inona no tadiavinao de eo am'izay anao zany mahita hoe hay
Ok zany afaka rehefa clair aminao hoe inona no tadiavinao de zay Andriamanitra vao afaka miteny hoe ok zany ty le lalany. Fa rehefa flou be le izy tsy fantatrao mazava inona le tadiavinao de na le direction tian'Andriamanitra omena ary lasa bloqué izy satria ianao raha tsy hainao akory hoe inona le zavatra tadiavinao. De ny anankiray le rehefa anteny zareo hoe inona no tadiaviny de hozy izy Jesosy hoe avy fa ho hitanareo. De zay moa le ao am'le notiko tao hoe lasa jereko mihitsy le izy. Zay tadiavinao hozy izy manarahany Jesosy de ho hitanao le izy. Mety tsy vetivety mety zao de zao fa ho hitanao le izy. De misy zavatra zany ohatran'izay hoe tadiavintsika any anatintsika mety hoe fitiavana io, mety hoe vola io, mety hoe asa io, mety hoe tsy haiko zany le zavatra mety hoe tadiavinao fa na inona zavatra tadiavinao de ao am' Jesosy no misy ny fahafenoana rehetrarehetra. De fa la clé an'izy fotsiny de hoe avy hozy izy fa ho hitanareo. Mila manaraka an' Jesosy ianao zany hoe manaraka an'izay hoe andao hozy izy Jesosy de zay vao ho hitanao le izy. De indraindray le hoe andao iny tsy voatery hoe andao androany de raha pitsona raha afaka pitsona amin'ny herinandro de hoe hitanao le izy. Fa indraindray le andao mila miandry kely. De le miandry nefa somary sarotra zany indraindray mivoaka daholo le toetra ratsy any anatinao anatin'le miandry iny de zay moa zany le ilavana an' Jesosy hoe izy mi-travailler an'le izy. De fa te hi-encourager antsika fotsiny zany anatin'le izy hoe inona zavatra tadiavinao zany am'ty fiainana ty raha mitady fiadana ianao na mitady fifaliana ianao na mitady raison de vivre ianao na mitady ianao hoe tsy haiko zay zavatra tadiavinao fa ianao mahalala an'le izy any anatinao any de ao am' Jesosy afaka mahita an'izay. Fa manarahana azy de ho hitanao le izy. Nenaha angambany tsy de tena hoe hiteny betsaka fa ny hitako hoe le toe-po mihitsy zany no hitako hoe nahafinaritra teto hoe tsy nitady solution ry zareo tanatin'le izy hoe zay anie misy an'ireto problème reto fa mba hoe tsy nitady izy zany hoe Jesosy hoe tairo mba tairo mba régleo reto problème anay reto fa ny zavatra nitadiavany de hoe aiza no misy an'i Jesosy. Any amin'iny Jesosy no miasa de zay zany no nikatsahany de rehefa tonga tam'izay moa zany izy de niréglen'i Jesosy ho azy le problème zay nananany ohatra hoe i Petera zao nanana problème resaka hetra de niréglen'i Jesosy le izy avy eo. Marina hoe tsy Petera le anona teto fa ao ambany ao moa zany Petera miaraka am' Jesosy de rehefa nanaraka an' Jesosy teny izy de lasa niréglen'i Jesosy zay problème taty amin'ny Naturel. Ie, zay mihitsy. Misy commentaire eto hoe lasa mandeha amin'ny fahatsapana tsika indraindray hozy izy. Tsy haiko hoe commentaire momba an'inona io zavatra io de Mandeha amin'ny fahatsapana. Za koa tsy de mahazo an'le izy. Tsy azoko tsara raha afaka hazavainao hoe inona le tianao tenenina raha ohatra asianao moa zany de tohizantsika ihany le anona. Tohizako zany le manaraka le hoe Andrea rahalahy Simona, rahalahy Simona Petera nanankiray tamin'izy roalahy tamin'le mpianatra zany de nanaraka an' Jesosy de avy eo izy nahita amin'ny Simona rahalahiny aloha izy de le niteny izy zany hoe efa nahita Mesia zay de avy eo moa zany ny Simona Petera zany le lasa nanaraka an' Jesosy. De ty zavatra ty zany efa nisy fotoana nanaitra anahy ohatran'izay hoe io zany tena moment hoe i-marqué ny ten'Andriamanitra an'i Andrea fa any aoriana de Petera foana no tena ohatran'ny hoe manana place importante ao anatin'le izy. De misy moment ihany zany ohatran'ny hoe somary hoe omena asa kely zany andraikitra kely zany Andrea fa en général zany Petera foana le mipoitra hoe Petera zany teny an'izao, Petera zany anisan'le telo akaiky an'i Jesosy sy ohatrany. De ny zavatra voaraiko fotsiny zany tanatin'le izy hoe misy fotoana indraindray Andrea no tonga voalohany eo aminao de mila mandray an'i Andrea ianao aloha zay ianao vao tonga eo am' Petera. Tiako tenenina hoe indraindray misy ohatran'ny hoe na saison eo amin'ny fiainana na olona na asa na zavatra na tsy haiko zay hoe le tsy le tena ataoko hoe tsy le tena important, tsy le tena izy no tonga eo aminao aloha
Fa ohatrany hoe mila fidèle fotsiny aloha ianao eto aloha zany. Na mety hoe tsy fantatra hoe mitondra aiza ty na maka aiza ty, de mila raisinao tsara fotsiny le izy zany a, de mila hoe iainanao tsara fotsiny zay saison hitondran'Andriamanitra anao hoe zay angamba no ilazako an'le izy. Fa après iny zavatra iny a, mitondra anao any am'le Simona Petera, le olona zay hoe ho lasa tena akaiky anao, le asa zay tena hoe mety aminao, le tsy haiko zay situation zany e, zay tena hoe le tena tadiavinao. De zay ny anankiray koa tamin'iny resaka hoe inona moa ty? Simona sy Andrea zay. Ohatrany hoe tiako nanaitra anahy kely tam'le izy de hoe le resaka tsika indraindray ohatrany hoe matahotra zany hoe anatin'ny fiainana hoe tara. Hoe misy situation de hoe tara. Zao aloha de jereko ty commentaire. Hoe ohatrany hoe ianao ohatra zany hoe manompo an'Andriamanitra de mijery ny olona manodidina ianao de ohatrany hoe mandroso daholo ny fiainan'ny olona de ohatrany hoe tsika le tara. De eto zao a raha dinihana zao de Andrea zany zao a tonga alohan'ny Simona Petera de nefa après a tsy mbadika le izy hoe lasa i Petera indray nanana place importante anatin'le izy de te hampahery antsika anatin'le izy hoe tsy hoe akory hoe mbola tsy hitanao hoe mandroso ny fiainanao a, mbola tsy hitanao hoe tonga any am'le zavatra nampanantenain'Andriamanitra ny fiainanao de hoe tara ianao. Fa Andriamanitra manana fotoanany de inona moa zany hoe possible hoe vita anatina fotoana fohy zany a ny zavatra ohatrany hoe nandany fotoanan'ny olona ela zany de vitanao anatina fotoana fohy le izy. De mety hoe mieritreritra ianao hoe taraiky fa anatin'le préparation le izy de rehefa tonga am'izay ny fotoana hoe tena nisafidian'Andriamanitra hoe eto ianao tonga am'le tena nanomanana anao de eo am'izay ohatrany gaga ianao hoe fa ahoana izany fa ohatrany toa misy accélération be. De Ozy izy ianao ozy izy hoe teo hoe misy lalana hitondran'i Jesosy antsika de misy zavatra sorina de marary kely le izy a, de indraindray ozy izy lasa miverin-dala antsika. Ie, le hoe mandeha fahatsapana, ie, ohatrany hoe azoko be le teneny hoe indraindray ianao zany mandroso de eo am'le fotoana am'izay Andriamanitra mitesta tsy voatery hoe mitesta moa zany izy fa zay mihitsy le lalan'le fiainana hoe plus ianao miakatra de plus misy zavatra mila esorina e. De indraindray ianao ohatrany hoe tsy vitako ty fa aleo ozy izy le olo zay hoe aleo fa ataonay am'izao ihany nenay. De zany koa ngamba zavatra tsara hoentina iny e, fa le nentina mivavaka teo ihany moa zany le izy e hoe mba tsy ho kibo ianao rehefa mahita an'le prix mila payena satria zay moa zany zavatra efa averina eto foana hoe misy prix mila payena anatin'le fanaranan'Andriamanitra anatin'le fiainana hoe tsy hoe mandehandeha ho azy fotsiny comme ça le izy zany e, fa misy zavatra tsy maintsy miala tsikelikely any aminao zany a, de ho anao zay mikasa hoe hanaraka an'Andriamanitra de mila efa manomana saina am'izay zavatra zay ianao hoe tsy hoe manao zay tiana atao zany izy ty de hoe falifaly fotsiny ay voavonjy a de zay. De sao de hoe tonambavaka indray aloha zay le partie voaresaka teo zay, sa mbola misy zavatra mifanaraka am'izay tianao resahana? Ny anankiray satria iray paragraphe teo ihany le resaka hoe Simona, ianao aiza izy teo? Ianao Simona zanaky Jaona, ianao atao hoe Kefasy, atao hoe raha adika Petera vato. De za moa zany zay olona mahafantatra anahy moa zany de mahalala fa anisan'ny tantara tena mahakasika ny foko manokana mihitsy ny tantaran'i Petera satria tsapako be zany le hoe izy zany olona feno fahalemena be, de taitaitra be, de mora miovaova, de manao erreur, de rehefa manao erreur de eo mason'ny olona rehetra no miforetaka. De ny olona zany ohatrany hoe ery amin'ny sisiny ery daholo mba mijery de izy le masimasy eo foana ny tratra de indraindray zany ohatrany hoe misy somary misevoara kely aminazy de nefany ao anatin'le faiblesse rehetrarehetra de nisafidian'i Jesosy foana ihany izy de anisan'ny safidian'i Jesosy nefa koa izy hoe ho leader. De le tena tiako tenenina moa zany eto le hoe vao nahita anazy mihitsy Jesosy a de mi-reconnaître Jesosy hoe zao ianao zao, Simona ianao zao.
misy mahatsara azy zany a, misy manana personnalité anao ianao a, de misy maharatsy azy koa nefa le izy hoe fantatro ohatrany hoe Jesosy miteny an'izy hoe fantatro le faiblesse-nao am'zao misy anao zao, fantatro le fahotana mbola mangeja anao, fantatro le zavatra mbola tsy voafehinao, tsy voatohitra ao, tsy resinao, le zavatra mbola ohatrany hoe mahatafitonina anao foana isaky ny mandeha rehefa mitranga le zavatra na ohatran'izany. De nefany a, hoy izy Jesosy hoe anao antsoina hoe Petera. Ohatrany hoe miteny koa izy hoe hitako koa nefa hozy izy le zavatra zay efa homaniko a ho anao, ho anohavinao a, rehefa mitrava eo aminao a zany e, de lasa ohatran'izao ianao. Petera zany hoe vato a, hoe ohatrany hoe misy an'izay karazana hoe stabilité zay a, de hoe anao zany hoe fondation. De ohatrany hoe raha ny olona nahalala an'i Petera tamin'izany zany de mety minome ihany hoe io ve olona tataitra be ohatran'io ve, olona miovaova be ohatran'io ve? De hoe inona no mahavato anazy. De nefa Jesosy zany manana an'izay zavatra izay izy hoe tsy mahita anao amin'ny maha hainao anao zao fotsiny izy fa mahita an'le potentiel, le zavatra zay ho ataony aminao sy amin'ny alalanao aorianao. De ohatrany hoe te hampahery ny olona fotsiny androany a, tsy haiko hoe iza no mila maheno an'izany androany hoe ianao mety mahita na ny olona manodidina anao na ianao manokana mety kivy mijery ny tenanao hoe za ty mbola ohatr'izao, za ty rehefa manao an'izao de misy an'izao foana mitranga, ty zavatra ty tsy mety vitako, ty zavatra ty tsy mety voafaka aminahy, sy ny sisa sy ny sisa. Na mety hoe ny situation am-piainanao mihitsy mahita ianao hoe ohatrany hoe tsy makaiza ny fiainako, tsy hitako hoe ohatran'le teny Jaona teo hoe mahatsiaro hoe taraiky ianao, mahatsiaro hoe tsy nahavita an'iny ianao, mahatsiaro ianao sy ohatran'izao sy ohatran'izao. Fa androany Jesosy te hiteny anao hoe za hozy izy manana ny hevitra heverako anao a, de manana zavatra tsara be aho homaniko amin'ny fiainanao fa ianao fotsiny hoe araka le teniny teo hoe manaraha na hozy izy miverina amin'le teny le ana teo ihany le izy hoe important le hoe manaiky an'le antso ianao zany hoe Jesosy te mila anao hoe hanaraka anazy a, de hiara-hiasa ohatrany hoe hiaraka aminazy zany travailler sur toi-même de sady ohatrany hoe rehefa any aoriana moa zany le hoe Petera nataony hoe mpanarato-olona. Misy commentaire indray ato. Raha toy an'le teo ty. Matetika manao an'izay. Matetika miverin-dalana ve zany ianao? Ianao ve zany matetika kivy rehefa le hoe misy zavatra esorina aminao, sarotra ho le miandry hozy izy. Le resaka ao indray ngamba zany. Petera mihitsy le bon. Diso le clavier hozy izy. Miandry an'le correction le clavier zany zay. Zany hitako hoe mahafinaritra le fomba fijerin' Jesosy anatin'le izy de hitako hoe tsara mivavaka mba hanana an'izay fomba fijerin' Jesosy zay koa tsika tsirairay avy hoe rehefa mijery olona de tsy le situation an'le olona, tsy mifantoka be amin'le hoe situation an'le olona amin'izao fotoana hoe mbola ohatr'izao izy, fa mijery foana hoe inona le planin'Andriamanitra ao anatin'iny fiainan'iny olona iny. De ny anjaranao moa zany a de miezaka raha ohatra moa zany tarihan'i Jesosy amin'izay de hoe miezaka manampy an'le olona mba ho tonga soamantsara any amin'le target, any amin'le Le tanjony zany izy. Ie. De zay. Raha ohatra moa zany hoe tsy le manampy moa zany tsy voatery hoe matetika manko isika rehefa manao an'le manampy a de ny dikan'izay ohatrany hoe tonga eo amin'le olona ianao zany de hiteny an'le olona hoe mila manao an'izao ianao, manao an'ity sy ity sy ity. Fa le izy indraindray a na mi-interceder ho an'le olona ary ianao de efa tsy hoe efa moa zany fa manova zavatra be iny ianao mi-interceder ho an'le olona iny. Ok, ndao tsika hivavaka ho an'izay aloha e. De avy eo miditra amin'le paragrafy tsy haiko anankifiry farany reo. Efa sondrainao manomboka azy. Tsy tadidiko izy teo. Le avy hanaraka moa le ana teo, le inona no tadiavinareo moa le tombohantsika teo, sa efa nentintsika mivavaka tam'le any. Tsy tadidiko intsony izy fa izay tarihan'i Jesosy ianao ka. Jesosy mivavaka, Jesosy amin'izao fotoana izao a, mivavaka manokana ho an'ireo olona izay mahatsiaro ohatrany hoe mahita ny manodidina ohatrany hoe mandroso de misy an'izay alahelo izay hoe fa aiza ihany na fa maninona mbola eto ihany.
Afaka Jesosy mba tena hoe ianao ny hampahery an'zareo, ianao ny hampahery an'zareo hoe ny zavatra ataon'ny olona mandritra ny ela be mety afaka accélérenao anatin'ny fotoana fohy. Afaka Jesosy tena hoe ianao Jesosy niasa ao anatin'ny fony tsirairay avy hanome an'ilay patience Jesosy ahafahanay Jesosy hoe miandry avec espérance an'ilay promesse zay noteneninao. Tena hoe hitazona an'izany promesse zany zay Jesosy fa tsy eritreritra hoe sao de tsy ho tonga ihany ary le izy na hoe ho kivy ao anatin'le fiandrasana. Eo anay Jesosy ny hery mba tena hoe hijoro hitazona an'izay teny rehetrarehetra nambaranao taminay. De mivavaka koa Jesosy mba tena hoe hanana an'le fomba fijerinao zay hoe rehefa mijery olona Jesosy de tsy handinika be Jesosy hoe ohatry ny ahoana le olona hoe mbola ohatr'izao le olona fa tena hoe hijery foana hoe inona ny zavatra planifienao anatin'ny fiainan'iny olona iny de mba tena hoe hijoro koa zay Jesosy hijoro en banga mba ahafahan'iny olona iny ho tonga amin'ny maturité Jesosy hoe ho tonga am'le zavatra nomaninao anazy. De eo anay Jesosy ny tena hoe hanana an'izany fomba fijery zany fa tsy maika hoe hijuger olona Jesosy hoe izy raha ny ohatr'izao sy ohatr'izao sy ohatr'izao. De mivavaka Jesosy mba tena hoe hanana fo koa zay hoe rehefa mahita ny namanay hoe mandroso de hiaraka hifaly amin'izany Jesosy fa tsy hoe alahelo zay hoe sady tsy alahelo zay Jesosy tsy menomenona hoe fa ahoana ihany ary ny anay. De misaotra Jesosy eo. Amen. Sotranao zay Jesosy ny amin'ny fanampaherezanao anay androany hoe na inona zavatra tadiavinay de ao aminao zany fa mila manaraka anao zay. Afaka Jesosy hoe indraindray ohatrany hoe rehefa marary le zavatra hatrehana na marary le zavatra esorina aminay de adinonay le izy hoe zay zavatra tadiavinay eo aloha kely eo de ho hitanay le izy rehefa miaraka aminao. De afaka araka le teny Jonathan omeo anay zany faharetana zany Jesosy tena hoe hanaraka anao. Afaka koa omeo anay toepondreto mpianatra reto hoe rehefa nahitanao izy de zavatra voalohany tadiavina hoe aiza ianao no mitoetra, aiza no misy anao, inona zavatra efa ataonao. Tsy mitady izy hoe omeo solution problèmenay na tsy haiko avy fa hoe aiza no misy anao Jesosy de mivavaka omeo anay zany fo zany hoe anao priorité anao Jesosy tena hoe ametraka anao priorité amin'ny zavatra rehetrarehetra hoe ho important aminay hoe aiza no misy ny fonao amin'ny zavatra anankiray, aiza no misy ny fonao de mba any koa ny hisy ny fonay, mba tsy hoe tsy ho maika fotsiny zay hoe ahita percée financière, percée matérielle, percée tsy haiko hoe resaka hoe fandrosoan'ny fiainanay manokana mihitsy tsy hoe ratsy zany rehetrarehetra zany fa mba hoe alohan'izany rehetrarehetra zany de ho priorité aminay ianao. De mivavaka hoe aoka Jesosy tena ho asehonao an'ireto olona tsirairay avy reto hoe marina amin'ny teninao ianao hoe rehefa katsahanay ny fanjakanao sy ny fahamarinanao de manampy anay ny zavatra rehetra, manampy anay zavatra rehetra na tsy nitady solution tamin'ny tisitisiry ary zay de tonga ho azy le izy, manaraka anay zany. Afaka ihany koa Jesosy hoe omeo anay Jesosy le fonao, le masonao mijery ny olona hoe ohatrany nahitanao hoe Simona fa nahita anao hoe Petera no zavatra tianao ho ataonao amin'ny fiainany. De mivavaka Jesosy mifona Jesosy rehefa hoe indraindray zay rehefa mijery olona midiscerner olona de mahita hoe zao ny faiblessiny, zao ny toetra ratsiny, zao ny ohatran'izao sy ohatran'izao. De indraindray mety hoe kivy zay, mety hoe indraindray zay adinonay hoe Andriamanitra mahay manova zavatra ianao, Andriamanitra manova ny olona ianao, adinonay hoe nanova anay ianao de manova ny hafa ihany koa ianao. Mivavaka Jesosy omeo anay le faharetana zay nanananao misintona anay tany amin'ny lavaky ny fahotanay de omeo anay zany faharetana zany koa hisintona ny hafa ihany koa zay hitanay hoe mety hoe mbola manana faiblesse, mety hoe mbola tsy tafavoaka amin'ny zavatra samihafa. Afaka hoe mba hanana fanantenana koa ny tsirairay Jesosy raha hoe anatina situation mety hoe tsy tena idéal aminazy hoe tsy tena hita le nangatahako
fa ohatran'ny hoe mbola eo moa zany le zavatra trehana de mivavaka hoe mba tena ho fidèle zay eo am'izany zavatra zany na anatina situation relation asa tsy haiko zay zavatra misy ny tsirairay mba ho fidèle zay anatin'izany ahafahanao hoe tena mitondra anay eo am'le tena izy ao aorianao de misaotra anao zay Jesosy mivavaka koa hoe tsy haiko Jesosy ohatrany mahatsapa hoe misy olona mijery ny tenany de kivy mahita ny faiblesse-ny rehetrarehetra de mivavaka ampaherezo izy Jesosy hoe ny fomba fijerinao anazy tsy mitovy amin'ny fomba fijerina ny tenany fa ianao mahita ny potentiel-ny mahita ny zavatra ho avy mahita ny zavatra goavana izay ho ataonao eo amin'ny fiainany sy amin'ny alalany de mba hampaherezonao anie zany olona zany Jesosy hoe na impiry ianao lavo de Andriamanitra manarina anao na impiry ianao mahatsiaro hoe tsisy dikany na impiry ianao mahatsiaro hoe tsy makay zany de Andriamanitra mahay manova ny zavatra rehetrarehetra Andriamanitra mahay manavao ny zavatra rehetrarehetra de misaotra anao zay Jesosy ny amin'izany teninao zany amen. Efa nitsiny ve le tsy nitsiny le izy diso fotsiny le clavier ozy izy de zay de le 43 zao ie hatramin'ny 42 ke moa le efa notoniako tamin'ny farany ny anankiray zany zavatra en fait ity zavatra ity zany nampaherezan'ny zokinay anahy nisy taona efa tamina fotoana efa elaela le hitanareo le hoe Philippe zany niantso an'i Natanaela de hoe efa hitanay hozy izy le Messia de ohatran'izao sy ohatran'izao hoe iza avy any Nazareta de vao naheno an'ilay Nazareta Natanaela de izy hoe momba misy zava-tsoa va avy any Nazareta de tamin'izay raha tsy tadidiko tsara moa le contexte an'ilay izy ohatran'ny niatrika zavatra mafy zay de hozy izy hoe amin'ny fiainana hozy izy indraindray misy situation eritreretintsika ohatran'ny hoe Nazareta hoe mova mba misy zava-tsoa avy any Nazareta de misy zavatra zany indraindray ohatran'ny hoe eritreretinao hoe tellement le izy mafy tellement mangidy tellement marary de hozy ianao hoe tena mba misy zavatra tsara ve hivoaka avy amin'izao de nefany tamin'ity situation anankiray ity Jesosy nivoaka avy tao de ohatran'ny hoe izay koa zany le izy hoe raha ohatra permetiavanao Jesosy le hitanareo le Philippe niteny hoe andeha hizaha hoe manana an'izay fomba fisainana an'izay tsika hoe tsy mikombona zany le maso hoe tsisy ninona tsara mihitsy avery de tena to de zay zany ao an-tsainao de zay fa manana an'izay fomba fisainana misokatra zay ianao hoe inona Jesosy ny zavatra tianao aseho anatin'izao inona ny zavatra tianao hoentina anatin'izao inona ny zavatra tianao inona ny soa tianao ohatran'ny hoe avoaka zany ao anatin'le izy ohatran'ny hoe mahatsiaro an'le resaka diamant hoe tsy haiko tsara moa zany tena famarinana tsy tadidiko tsara le izy fa ohatran'izao le resaka hoe ny charbon rehefa atao anaty pression be de lasa mivadika diamant le izy de ohatran'izay le izy hoe inona le diamant tianao avoaka ao anatin'izao pression be zao anatin'izao ohatran'ny hoe zavatra mafy be hatrehan'izao de rehefa mitady an'i Jesosy ianao anatin'le izy de tsy maintsy mahita ianao de toizako ihany zany rehefa mbola mijery aloha zany le mety somary mivezivezy kely fa tonga de nanaitra anahy fotsiny le Jesosy le niteny tamin'ny Natanaela ny zavatra parole de connaissance zany tenenin'i Jesosy tamin'ny Natanaela hoe parole de connaissance zany ohatran'ny hoe zavatra tsy tokony ho fantatrao fa nirevelé ny fanamasina anao le izy zany raha tena hoe tsorina be de niteny an'izay zany Jesosy mahatsiaro Natanaela de gaga be izy de ohatran'ny hoe nahita an'izay izy de tonga de nino izy hoe tena ianao tokoa le izy de hoy hoe Jesosy hoe zany fotsiny ve de zay ve ninona de hoy hoe Jesosy hoe lazaiko aminao raiso aloha ahita zavatra lehibe noho izany ianao hozy izy de tsy haiko fa namaky an'ity de ohatran'ny hoe misy zavatra henoko be fotsiny ny fanamasina manana an'izay hoe misy olona eto mety hoe vao kelikely ianao nanomboka nanaraka an'i Jesosy na mety hoe vao kelikely ianao nanomboka niditra lala tamin'ny fifandraisanao tamin'Andriamanitra de nanomboka nahita zavatra kely ianao hoe
Andriamanitra mahay mamaly vavaka, Andriamanitra mahay mampahery anahy rehefa malahelo aho, Andriamanitra mitondra solution anaty problemako, de Andriamanitra te hiteny anao androany hoe ahita zavatra lehibe noho zany ianao hozy izy. Natanaela natsoina koa hoe iza moa Bartolomeo angamba izy igny. De anisan'le mpianatra 12 lahy zany izy e. De rehefa nanaraka an Jesosy izy de nahita an'le fahagagana tena hoe fahagagana be dia be hatramin'ny hoe fananganana maty sy ohatran'izany zany hitany rehefa nanaraka an Jesosy izy de mifanaraka miverina am'le message tany voalohany teo ihany zany le izy hoe le lakile an'le zavatra zany hoe mila manohy manaraka an Jesosy foana ianao am'le zavatra mety hoe kely nefa hitanao androany. Ohatran'ny hoe mampahery anahy amin'ny circonstance koa zany satria ny zavatra zany teo aloha teo ohatran'ny hoe natsapa kely zany aho hoe kely le vokatry le fort atao de hitako hoe mampahery zany Jesosy anatin'le izy hoe courage fa ahita zavatra lehibe noho zany ianao hozy izy fa nefany mila manana faharetana de mila hoe manohy manaraka an Jesosy de tsy anatin'le fotoana hoe tsy mahita ininona zany de tsy manao ohatran'ny zanak'Israely hoe menomenona foana fa mila manao déclaration ianao hoe matoky anao zay Jesosy rehefa niteny ianao de tanterahanao le izy rehefa tenin'Andriamanitra milaza hoe Andriamanitra tsara ianao mpanao tsara ianao mamindra fo sy miantra ianao de matoky zay ianao niteny hoe Andriamanitra hozy izy hatanteraka zay rehetra tokony ho anareo araka ny haren'ny voninahiny de hatanteraka an'izany ianao rehefa niteny an'izany ianao de zay moa zany rehefa vita moa zany ity paragraphe ity de anisan'ny zavatra tiako entina ambavaka sady ifonany ao anaty trano tompo satria za manokana zany tena tsapako be zany teo alohaloha kely teo ohatran'ny hoe somary nanana an'izay attitude zay aho zany hoe hitanareo le teneniko teo hoe etiren'Andriamanitra mihoatra noho nisy anao teo aloha ianao de tsy zakanao le izy satria ohatran'ny rehefa le hitanareo le mikotrana izay mihitsy ny exemple mety amin'izy hoe mikotrana ianao de ito le max anao de hozy izy le coach toy izy ihany de efa tsy zakanao tsony le izy fa fantany nefa hoe vitanao io raha mbola manao mihoatra noho iny ianao de am'izay ianao me matanjaka kokoa de ohatr'izay mihitsy ny nataon'i Jesosy de ohatran'ny hoe reraka kely aho zany tanatin'le izy de menomenona be aho zany tanatin'le izy de hitako hoe anarin'ny tompo koa zany anatin'izao teny izao hoe sady courage no calme ihany am'le vava de Jesosy taty anahy nenahy ny zavatra ohatran'ny hoe tiako tenenina kely am'ty passage ty de le fomba fisainantsika olombelona mihitsiny. Indraindray zany tsika manana an'izay fomba fisaina an'izay hoe limitentsika Andriamanitra. Limitentsika ny fomba fiasany hoe zao raha ngah ny eritreretiko hoe tokony ataon'Andriamanitra, ohatr'izao raha ngah ny fomba tokony hiasany anatin'le izy. De ohatran'ny hoe iza moa zany Jesosy zany zao avy any Nazareta. De ohatran'ny hoe vao naheno an'izay Natanaela teto de ohatran'ny hoe efa manana le fomba fisainana limitant izy ve zany. Hoe vao zavatra avy any de toa de zany ve de izy sao de tsy izy zany fa sao de diso nareo. De indraindray zay zavatra indray manakana antsika tsy ahita an'le tena puissance an'Andriamanitra, tsy ahita an'le tena hoe ohatran'ny ahoana marina Andriamanitra. De hitako hoe ohatran'ny hoe mbola mitohy ihany le izy anatin'le izy eo ambany eo le hoe le nahazo an'le parole de connaissance zany Natanaela. De ohatran'ny hoe efa manana an'izay mbola manana an'izay fomba fisainana limité zay izy hoe ohatran'ny hoe zay zany tena tsara indrindra. Ie, zay mihitsiny. Fa nefa le izy Jesosy niteny anazy hoe mbola misy zavatra ngeza be hozy izy afaka ho hitanao zany ao aorianao. De hitako hoe te hivavaka ho an'izay zavatra zay satria tena manakana antsika tsy hiditra anatina level ambonimbony kokoa miaraka amin'ny Jesosy le izy. Ohatran'ny hoe Jesosy te hiasa fa nefa ny finoantsika limité amin'izay hoe ohatr'izao ihany no afaka hiasan'Andriamanitra. De ohatra zany alonga manto de asiana exemple le izy hoe ohatra zao hoe indraindray zao tsika mety hoe mino hoe Andriamanitra manasitrana amin'ny alalan'ny dokotera sy ny fanafody. De zay zao de
nefa possible koa Andriamanitra hoe tonga de amin'ny alalan'ny vavaka fotsiny izy eo ny eo de sitrany ianao fa tsy voatery hoe tsy maintsy mandeha dokotera sy ny sisa. Reo zavatra roa reo samy méthode ampiasain'Andriamanitra fa raha ny anankiray misy gloire kokoa. Tonga de tsorina ilay izy misy gloire kokoa satria le anankiray zany mbola misy outil olombelona, mbola nisy étude atao sy ny sisa fa ny anankiray tonga de ny tanan'Andriamanitra mihitsy zany no mikasika an'le olona de sitrany izy. De reo zany mety hoe misy karazan-javatra be da be ohatrohatr'izay hoe indraindray limite antsika ohatra hoe tsy maintsy ohatr'izao fomba hitenenan'Andriamanitra ohatra na tsy haiko. De zay no tiako entanam-bavaka hoe mba ho briser zay fomba fisainana zay ahafahantsika mahita n'Andriamanitra miasa différemment, miasa avec puissance de ahita an'le gloire an'Andriamanitra zany anatin'le izy. Ohatrany hoe mandray be amin'izany zavatra terenao zany. Ndraindray koa manko le izy ohatrany hoe rehefa efa zatra loatra ianao zany hoe mieritreritra ny Natanaela zany teto hoe possiblement zany hoe teo amin'ny tantaran'Israely zany hoe nizatra ratsy foana zany nivoaka avy tany Nazareta ohatran'ny aty amintsika ihany hoe misy tanàna sasany de efa hoe zao mihitsy ny lazany hoe any mpanao an'izao hony ary ny tanàna sasany de any mpanao an'izao hony de ohatrany hoe misy an'izay historique zay zany le izy hoe niaina an'izao foana ianao de lasa ohatrany hoe nahatonga eo aminao raha zany Jesosy hoe mitondra zavatra tsara avy amin'iny zavatra iny de efa mailomailo ianao inona indray ty de ohatrany hoe izay zavatra zay zany trauma le izy de zavatra mila brisena le izy mila sitrana de zavatra zay mila brisena mihitsy le izy hoe mba tsy hoe vao mieritreritra ianao hoe ohatra ianao hoe zany hoe nisy ratra foana ianao tamin'ny fifandraisana tamina sexe opposé ohatra de vao reo lehilahy ianao zany de vao hoe misy vehivavy iny de tonga de efa mailo be ianao hoe handratra anahy indray ty na hoe vehivavy ianao de iny misy raha de tonga de efa mailo be ianao hoe alika daholo lehilahy na tsy haiko zay moa fomba fitenin'ny olona ohatran'izay le izy de ohatrany hoe anatina circonstance ohatran'izay zany indraindray le izy tsy voatery hoe zany koa moa zany fa mety hoe fanarahana an' Jesosy mihitsy le izy de ianao ohatrany nanao dingam-pinoana de nidofitra de nanao dingam-pinoana de nidofitra de rehefa tsy hoe takia moa zany antsoin' Jesosy indray ianao hoe avy manaova dingam-pinoana indray misy manarahana zay mihitsy le izy hoe andeha hanaraka ahy de ohatrany hoe somary misy réticence zay ianao hoe sao de ohatran'le teo aloha ihany ty Jesosy hoe mba niezaka izay mba nankatoa mba nanao an'izao de nefa tsy hitanay hoe inona le vokatra amin'le izy ohatran'ny hoe mizatra tsapako be zany amin'izany ohatrany hoe mizatra mavesatra be zany natan'izany hoe hitanao ohatran'le poste hitantsika tamin'ny atoandro angamba sa tamin'ny noviana le hoe miandry ny fotoanan'Andriamanitra de hoy le olona hoe hiandry aho Jesosy fa mba haza hiandry aho Jesosy fa mba haza votsitra ohatran'izao mba aoka tsy mafabaraka zany anatin'le izy de izay zavatra io tiako entinam-bavaka mihitsy hoe mba ho briser zay trauma zay tamin'ny hoe expérience négative niainanao fa hoe mba izay le hoe andeha izaha le attitude Philippe mihitsy hoe tsy vonona handray le zavatra rehetrarehetra zany hoe misokatra ianao zany hoe misy possibilité hoe any hitranga de lesona hitako hoe azontsika raisina be amin'ny Philippe aloha zany amin'ny lafiny iray hoe rehefa hoe misy olona zany raha resaka fitoriana filazantsara indray ty na hoe fananarana olona na ohatran'izany hoe misy olona zany misy préjugé ohatran'izay hoe na hoe tonga de manohitra le zavatra ananao de Philippe zany tsy tonga de hoe ty daholo ny argument fa diso ianao fa ohatrany hoe manana an'izay izy zao tongava de ianao mijery an'le izy de mahita eo ianao de hitako hoe misy différence be zay satria le zareo tsiraray avy reto mihitsy zany rehefa niaona tamin'i Jesosy de nisy zavatra ohatrany hoe révélation tonga teo aminazy de zay ny zavatra anankiray voarayako koa manko ny hoe samihafa daholo le fomba nahatongavany zareo teo amin'le conclusion hoe Jesosy le Messie ohatrany hoe iza moa i Andreas le mpianatra anankiray zao naheno an'i Jaune izy zany hoe miteny hoe io ny zanak'Andriamanitra de tonga de nino izy hoe zay zany de niaona tamin'i Jesosy izy avy eo de tsy haiko izay zavatra nitranga tamin'iny journée iny fa
nahita an Jesosy de tonga de resy lahatra fotsiny izy hoe zay. Simona zao vao nahita an Jesosy izy de nisy an'le révélation io le hoe le resaka identité. De Philippe moa zany misy an'izay le puissance an'le tsy le autorité an'le teny Jesosy zay ngamba nilazana an'izany e. Satria niteny fotsiny Jesosy hoe manaraha de tonga de nanaraka Philippe ohatriny hoe tonga de ohatriny hoe tsy haiko hoe tonga de resy lahatra fotsiny conviction afana masina fotsiny e. De ny Natanaela nisy an'le io expérience kely nitantarainy tato io moa zany le izy hoe ohatriny hoe nanao manifestation de puissance kely Jesosy hoe za nge tsy le eritreretinao e, tsy ohatran'ny zavatra rehetra hitanao efa avy any Nazareta fa hafa mihitsy le zavatra hoentiko. Ohatriny hoe ohatr'izay zany hitako ataon'i Jesosy aminazy hoe misy zavatra goavana ho avy eo fa calme fotsiny ianao. Ohatran'izay. De tsy haiko hoe mbola misy zavatra voarahinao hoe tamin'le passage teo eny. Ohatrany hoe mahafinaritra anazy zany mahita an'le diversité an'le le izy zany e. Andriamanitra zany hitako hoe Andriamanitra tena manana créativité. De hitako hoe mahafinaritra anazy mihitsy le hoe misy an'le karazana ohatrany hoe unika zany anatin'le izy hoe am'ty olo ty ohatr' zao ny fomba ifandraisako aminazy am'ty olo ty ohatr' zao ny fomba ifandraisako anazy. Hitako hoe mahafinaritra be mijery an'le izy hoe arakarak'le olona zany de misadapta Andriamanitra hoe ty olo ty ohatr' zao ny personnalitény de mila ohatr' zao zany ny fomba hiatireko anazy ao anatin'le vala. De zay ngambany. Ie, ohatrany hoe inona moa tsy haiko teny hitako hoe lesona ho antsika am'le fizarana finoana koa le izy hoe indraindray zany tsika mieritreritra le argument tena important hoe tena mila mipetrapetraka ny argument de ohatr' zao fa ny tena important de hoe mihaona misy fihaonana personnel am' Jesosy le olona. Rehefa tsy tena mbola nihaona tamin'i Jesosy ohatriny hoe misy an'izay rencontre personnel zay de tsy ho tonga eo am'le tsy ho tonga am'le révélation mihitsy le olona hoe Jesosy tokoa le Mesia, Jesosy tokoa le zanak'Andriamanitra, le Jesosy tokoa le mpamonjy. De ohatrany hoe hitako hoe zavatra sady tiako entina ambavaka le izy moa zany ho an'izay olona hoe mbola tsy nahita an' Jesosy no tiako entina ambavaka ho antsika zay hoe mizara finoantsika le izy hoe mba hanana an'izay faharetany zay hoe tsy mahafinaritra be anazy zany le toepon'i Philippe hoe tsy mipresy be an'i Natanaela izy hoe diso ianao fa tena izy mihitsy fa nainaninainay fa hoe omena liberté zany le olona hoe raha mbola tsy resy lahatra izy de ok zany fa hoentina ambavaka izy zany mba handeha izy hizaha de mba hoe hahita an' Jesosy izy hihaona manokana am' Jesosy izy anatin'le izy. Ohatran'izay le hoe zay manko mahatonga le hoe misy olona namaky ny baiboly izy ohatrany hoe ateista aloha de mamaky ny baiboly izy de teo izy tonga saina hoe tena misy Andriamanitra. De misy olona indray nefany même expérience fa tsy mahita an'izay izy satria samihafa daholo le zavatra hoe se révélen'Andriamanitra amin'ny tsirairay. Misy olona mety hoe narary izy de sitrana izy na tsy haiko ohatran'izay e. Ndao ara nivavaka raha ohatra be da be za zavatra voaray tanatina passage fohy zany. Tsy hita intsony mihitsy le olona tetsy. Inona daholo moa zany izy teo. Sarotra be koa le mitadidy an'le izy ohatrany hoe voateny le izy de lasa any de zay. Ny anankiray le hoe mety hoe nisy zavatra ratsy foana ny expérience avy ao fa Andriamanitra nefany mety hoe misy zavatra tsara misy soa tiany havoaka avy am'le izy de ianao mila manana an'izay mivavaka zany hanana an'izay toe-tsaina hoe misokatra zay hoe andeha hizaha. De tsy haiko ohatr'izao fa tonga de hivavaka fotsiny de ie. Ahora Jesosy vavaka Jesosy mba tena hoe hanana an'le toe-pon'i Philippe hoe tsy forcé be Jesosy anatin'le izy hoe rehefa mitoro filazantsara de tsy hoe forcé be zay hoe
hoe tongava zao tsy hanome tsiny an'le olona Jesosy tsy hiviger an'le olona hoe nareo ohatr'izao sy ohatr'izao nareo tsy mino sy ny sisa fa tena hoe manana an'izay toe-po zay hoe te hitarika an'le olona fotsiny hoe hahita anao satria zay Jesosy rehefa mahita anao ny olona Jesosy rehefa mahita anao dia misy fiovana Jesosy any anatiny rehefa tena hoe mahita nao miseho révélé Jesosy amin'ny fomba zay tokony hoe hahenony anao dia miova izay Jesosy rehefa mahita anao amin'izay fomba izay afaka Jesosy tena hoe eo anay Jesosy le fomba fisainana hoe ouvert anatin'ilay izy mba tsy ho limité anay Jesosy ny fomba fiasanao hoe tsy maintsy ohatr'izao sy tsy maintsy ohatran'ity fa tena hoe hanana fo ouvert zay Jesosy dia hijery zay Jesosy hoe ohatran'ny ahoana ny fomba fiasanao dia hi-accepter an'izay Jesosy. Eo anay Jesosy ilay finoana anatin'ilay izy hoe mahay ny zavatra rehetrarehetra ianao dia méthode izay eritreretanay Jesosy tsy voatery hoe ino ny méthodenao fa mety mahita méthode tsara kokoa ianao hanatanterahana ny sitraponao dia mivavaka izay Jesosy tena hoe hanana an'izay fomba fisainana ouvert zay Jesosy ahafahanay tena hoe mi-accepter an'ilay méthode izay safidinao dia mivavaka izay Jesosy tena hoe tsy menamenina Jesosy anatin'ilay izy hoe fa maninona tsy nataonao an'ity méthode ity ilay izy fa hi-accepter hoe iny zany lalana tena hoe tsara indrindra ahafahana mi-recevoir an'ilay zavatra noteneninao dia misaotra anao zay Jesosy satria ao anatin'ny fiarahana miaraka aminao dia ianao no miteny hoe hahita zavatra lehibe lavitra izay dia mivavaka Jesosy ho an'ny olona tsirairay avy mba tena hoe hiditra ao anatin'izany level izany zay Jesosy hoe hahita an'ilay zavatra lehibe izay nomaninao hahita an'ilay fahagagana rehetrarehetra izay mbola ataonao hatramin'izao fotoana izao tsy hoe Jesosy hoe nijanona hatreo amin'ny asan'ny apôstôly ny fahagagana fa mbola mitohy hatramin'izao dia mivavaka izay Jesosy mba tena hoe hahita an'izany izay hahita ny gloiranao izay Jesosy hahita ny tananao mitsotra izay dia miasa manova olona manasitrana milibere olona izany Jesosy ny angatanay hoe tena hahita an'izany izay dia misaotra anao izay Jesosy amen. Misaotra Jesosy ny amitenao mampianatra anay ianao androany misy zavatra mety hoe situation mety hoe ratsy foana ny zavatra hitanay mivoaka avy tamin'ilay izy dia mety hoe kivy izay tamin'ilay izy afaka androany tena hitondra fanantenana vaovao indray ianao amin'ny olona rehetra izay miaino an'izao live izao mba hoe hanana an'izay ity fomba fisainana misokatra izay hoe nenina zavatra hatrehanay dia mety hoe misy zavatra tianao hoe misy soa tianao hoentina eo aminay amin'izany situation izany dia mivavaka ny olona koa Jesosy izay mety hoe niaina trauma na tamin'ny fanarananao izany Jesosy na tamin'ny expérience samihafa teo amin'ny fiainany manonona fanasitranana Jesosy amin'izao fotoana izao izany olo izany na inona zavatra izay niainanao nandratra anao nankarary ny fonao izay nahatonga anao hoe tsy manana fanantenana intsony amin'izany situation izany dia mivavaka izay Jesosy tena hoe fanasitrana tanteraka ianao dia amin'izao fotoana izao mba hoe hisy fanantenana indray hiposaka maniry eo amin'ny fon'ny tsirairay hoe mbola misy zavatra tsara mety tonga avy amin'ny zavatra izay hatrehanao fa tsy hoe voatery hoe fahakiviana daholo ny fiainana dia mivavaka ihany koa izay Jesosy ho an'ny tsirairay hoe mba ino ity ianao miteny hahita zavatra lehibe noho izany ianao dia mba courage izay amin'izay zavatra situation mety hoe hatrehanay androany mety hoe kely ny zavatra efa hitanay fa mba hoe tena hitazona an'izany teninao izany izay Jesosy hahita zavatra lehibe noho izany izay mivavaka Jesosy hoe ampiso tena hoe hanaraka anao foana hanaraka anao tsy ho kivy tsy ho ketraka tsy perdre patience Jesosy rehefa hoe mety hoe amin'ny fotoana izay hoe tsy ahitanay ilay zavatra izay miprometiavanao fa mivavaka Andriamanitra tena hoe
anaraka anao zay de plus zay androso de plus zay ahita an'le zavatra lehibe lavitra zay efa miprometiavanao. Vavaka hoe meonay mihitsy le maso i-reconnaître Jesosy ny tananao indraindray zay Jesosy rehefa mitombo de ohatran'ny hoe tenenay pour acquis zany le izy hoe ohatran'ny hoe bon iny zany efa zao fa nefa le izy efa lehibe noho le niainanay tamin'ny herinandro, efa lehibe noho niainanay tamin'ny ray volana, efa lehibe noho niainanay tamin'ny heritaona de mba ho reconnaissevanay le izy hoe hisaotra anao zay Jesosy hoe misaotra anao zay ny amin'ny zavatra zay ny avancement zay efa ataonao amin'ny fiainanay de mivavaka hoe mba anana an'izay fanantenana zay foana zay mivavaka hoe aoka tena hisy an'izay fanantenana zay foana ny anatinay hoe mbola misy mihoatra noho izao, mbola misy mihoatra noho izao mba tsy ho kivian'ny société zay na kivian'ny feo samihafa na kivian'ny tenanay ihany hoe mila mionona fa hatreo zany fa tena hoe Andriamanitra lehibe ianao tsy takatry ny saina ny falebiazanao de mbola misy be lavitra ny zavatra zay hoe tianao hitondrana anay de mba anantenanao foana zay Jesosy amin'izany de mivavaka koa zay Tompo hoe omeo anay le attitude an'i Filipo anatin'ny amin'ny zavatra zay amin'ny fifandraisanay amin'ny olona samihafa na mety hoe olona tsy kristianina, mety hoe olona considérenay hoe zandry ara-panahy ve zany lasa amin'izany hoe tsy mbola miaina an'le zavatra iainanay de mivavaka hoe manana an'le fahalemem-panahiny zay hoe sy le zay le fahalemem-panahiny hoe mitondra anao fotsiny fa raha tsy ouvert tsy mbola amin'izay ianao de mivavaka ho anao fa de manaiky hoe manino ty mipropose fotsiny hoe andao hizaha, andao hijery fa tsy hipresse be, tsy force ny olona Jesosy omeo anay Andriamanitra nihatsiaro foana hoe tsy izahay mi-argumenter tsy izahay mipresse be tsy izahay mi-force ny olona Jesosy fa le olona hoe mi-rencontrer anao de mivavaka Andriamanitra hoe ho ny olona tsirairay avy izay manatrika an'izao fotoana izao mba hoe na aiza na aiza mety hoe fifandraisany aminao de mba hanana an'izay rencontre ambonimbony kokoa aminao izay izy mba hoe ahafantatra anao bebe kokoa izy. Hitanao Jesosy ny expérience hitanay teo misy ny olona ohatran'ny Filipo hoe vao miteny fotsiny ianao de tonga de mandeha, misy ny olona ohatran'ny Petera mila teneninao mila mahatsiaro izy hoe hitanao ny identitéany hitanao ny zavatra tsara zay hoe ho avy misy olona ohatran'ny Natanaela hoe manana connaissance be izy de mila provena mihitsy hoe provena par manifestation de puissance hoe tena izy tokoa ianao de mivavaka Andriamanitra hoe ho an'ireo karazana olona tsirairay ireo amin'izao fotoana izao de miteny anao hoe tsy manameloka anao tsy manambany anao hoe tsy miteny hoe ratsy ianao satria ianao tsy ohatran'ny hafa hoe tonga de manaiky fotsiny rehefa tenenina fa misaotra anao mideranao zay Andriamanitra hoe ianao manana an'izay toetra izay hoe rehefa hoe midina eo amin'ny niveau anay ianao manantona anay ianao le Andriamanitra manantona anay ao amin'izay misy anay de mivavaka ny olona tsirairay izay tonga eto na inona na inona Tompo zavatra izay ilainy aminao mety hoe mila ampaherezina ny fony mety hoe mila révélation izy mety hoe mila mahita ny herinao izy mivavaka na inona zavatra tedaviny de mivavaka hoe tena hitanao izy Jesosy androany tena hitanao izy Jesosy androany de hitombo amin'ny finoany anao indray tena mivavaka ho anay tsirairay avy mihitsy Jesosy mba hoe hahita an'izay révélation anao zay de hitombo amin'ny finoana anao indray de misaotra Jesosy ny amin'ny teninao androany mba ho tonga nofy eo amin'ny fiainanay anie zany tena hoe ho pratikenay zavatra rehetra izay nianaranay androany fa tsy hoe mandalo fotsiny ihany de amin'ny anaranao Jesosy amen. Tsy haiko hoe misy olona manana sujet de prière ve zavatra hoentina mbavaka na ohatran'izany afaka alefanao amin'ny commentaire le izy na alefanao amin'ny page amin'ny IMP sinon de izay aloha fotoanantsika androany de araka le tenena teo hoe ny thème rapitso le hoe tahotra tsy mitondra an'aram-piangonana zay ny araka ny tenena teo hoe ny thème-ntsika hoe rapitso hoe ny tahotra zay manakana antsika tsy handroso de amin'ny fito sasany ihany ny live de tongava daholo misy zavatra tiany Jesosy ho tenenina aminao amin'io de
Dia ny replay moa zany eo amin'ny Facebook foana ihany raha hoe tsy tratranao hatramin'ny voaloha ilay fotoana na ohatran'izay. Dia ohatran'ny tsy misy manana sujet de prière angambany fa faranantsika. Tsy haiko hoe mbola hivavaka ve ianao marana fotoana sa hoe tonga dia Aleo mama tonga dia efa be da be izay vavaka izay. Izay zany zareo tahiny Jesosy daholo dia rapitso indray raha sitrapon'ny tompo.